Napakevitra ny joro ny zanaka varadrano izay manohana ny filohan'ny Repoblika Erajonary Mapianina androany ny antso ny mpanao politika indrindra fa ny filoham-pirenena Erajonary Mapianina sy Ngara Joel izy ireo mba andamina ny disadisa eo amin'ny rontonta. Ny antson'ny mpanao politika indrindra fa ny filoham-pirenena Erajonary Mapianina sy filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Rajoelina mba hifampiavana ary andamina ny disadisa eo amin'izy ireo lahy ny fikambanana zanaka varadrano manohana ny filoha Erajonary Mapianina. Nisy ny antsony atefa tamin'ny filoha nataon'izy ireo androany nandrindra ny valan-dresaka ho an'ny mpampalala vaovao izay natao tetsy Anosy Avaratra. Manamafy ny fanohanana sy ny fanoloran-tanana ny filoha Erajonary Mapianina amin'ny fampandrosoana ny firenena. Faharoa, rehefa misy ny fanapa-kevitra izay raisina dia tokony iay avy aty amin'ny fontony ary tsy hanao ankilabao ireo nanohana akaiky ny filoha nandritra ny fotoana. Miantso amin'ny fanajana ny lalana velona sy ny firosoana avy hatrany amin'ny fampandrosoana ny firenena ny contact et action pour l'effectivité de l'état de droit na ny CAED notsandren'ny mpitarika ity fikambanana vondrona mpitsara ity moa fa tsy tokony hovarina amin'ny ady la politika ny mpitondra eto amin'ny firenena. Nivoaka tamin'ny fangina ny vondrom-pitsara miantso ny fametrahana ny tany-tandalana na ny CAED. Taorian'ny fanapa-kevitra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana momba ny fanendrena ny Prime Ministre dia nanamafy ireo mpikambana ao amin'ity vondrona ity fa tokony ho arahina ny didy izay navoaka ny fitsarana io. Tsy tokony hipetraka intsony ny ady-hevitra hoy izy ireo. Fahazoana ny adiny fahitatra amin'ny dimampolo amin'ny lalam-panorenana fa indrindra ny finiavan'ny olona sasany manova ny tena dikan'izy io dia tsy hainay CAED ny angina satria tsy tokony hisy ady-hevitra intsony mikasika azy io fa tokony fotoana aingana amin'izay ny fampandrosoana. Satria moa ny fiarovana ny fanjakana tandalana no foto-kevitra efa najoron'ny CAED hatr'izay kanefa ankehitriny matsapa izay fa ny fototry ny Repoblika izany hoe fanjakana tandalana no ezana ampirotana sy hajaina. Araka izany dia mazava lazay ny hevitra ny avy navoaka ny lalam-panorenana fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika ny fanendrena ny Premier Ministre. Ary notsongeny tamin'ny fanazavana netiny zany tamin'ny constitution 4 dia ny filazana mazava ary tsy ampiambambana ny famerana ny fahefana tsy refesy mandidy na ny pouvoir discrétionnaire ny filohan'ny Repoblika amin'ny fanendrena ny Premier Ministre izay nankiny ny lalam-panorenana amin'ny antoko na vondrona amin'ny toko maro nisa tamin'ny fifidianana izay tamin'ny fifidianana izay navoaka ny CES dia ny mampary zany. Raha nitondra fanamariana mahakasika ny krizy miverindrena teto amin'ny firenena izy ireo dia mifototra hatrany amin'ny tsy fampitokisana izany ary mivoaka avy amin'ny tsy fanarahana ny lalàna. Tato anatin'izay vanim-potoana vitsivitsy raha ivolana rovolana teo izay dia miseho tanteraka mihitsy izay ahiahin'ny CAED nandritra ny fotoana maro tsy izay fandinihana nataon'ny CAED izay hoe tsy mifampatoky ny mpanao politika sy ny androm-panjakana, tsy mifampatoky ny mpanao politika sy ny vahoaka ary tsy matoky androm-panjakana ny akamaroan'ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy ary eny na dia ny samy mpitondra mampanahy indray ny toezava misy eto amin'ny firenena. Nefa araka ny fandinihana hitanay dia hoe mbola tsy dia misy loatra ny atahorana satria eo amina fotoana ianarana ny atao hoe demokrasia sy eto Madagasikara. Nanamafy kosa ireo mpikambana eo anivon'ny CAED fa tsy afa-miandry intsony ny vahoaka malagasy raha tonga ka mbola lany fotoana amin'ny ady la politika isika.